fianarana arahanao eto amin'ny andramaka izao sy ny ankiradio isaky ny alatsinainy hatramin'ny zoma amin'ny 7 sasany alina ora eo vavaka fiambenana iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra radio Kolo Salama mivady sy ny groupe izay maharesy andrenesanao tonteny sy fampahelezana vavaka fiambenana sambatra izay mbola mihaino ka miaro toro mandrakariva eo am-bavahady ary miandry eo amin'ny lambaravarako mialohan'ny fiavenana amin'ny alina ny maso mba isaisainako ny teninao vavaka fiavenana Alléluia, amin'ny fifaliana lehibe indray lasa ny mbamalalo mihaino antsika amin'izao fotoana izao dia faly be indray ny tenako mihaino aminao eto androany dia manonona ny fiadanana tompo ho amintsika tsirairay avy amin'ny isatokantrano isam-batan'olona izay tratra anso eto amin'ny androany ity ao anatin'izao fandarantsika vavaka fiambena izay raha nao fandarana andramaka izao ny ankiradio ary ny mpikambana ato anatin'ny groupe izay maharesy dia mifiadanana tompony ho amintsika tsirairay avy anapaka tenantsika tsirairay avy misaotra anao tonga miaraka aminay eto androany mifidy miaraka aminay atonga eto n'androany dia zao ny zavatra tena haiko anao tsika sendasenda misy koa no natokavana eto fa tena misy raha ilan'ny tompo anao ka dia maletatra amin'ny farany adin'indray sasany eo ny raha antsika eto androany dia inoko fa adin'indray sasany hitondra tombony lehibe ho anao indrindra fa ny ara-panahy ka dia tahiny tompo maletatra amin'ny farany isika tsirairay fiadanana tompo ny anapaka amin'ny isatokantrano isam-batan'olona izay mandray an'izao fandarana izao indray milao zavatra indray aloha ndolo tsika hivavaka mandraika amin'ny fotoana mpirantan'Andriamanitra ndompa nyzotsika ny bavisika felinarakoto eto France izy nitondrantsika anatin'ny vavaka fanombohana zoko felinarakoto menanao ny fitenenana tahin' Jesosy paster vavakytsika Andriamanitra rainay tsara indrindra mbola misaotra sy manome voninahitra anao indray zay ny amin'ity alina ity raha tafavory eto amin'ity vavaka fiambenana ity dia mankasitraka anao zay Jesosy satria mbola nomenao tombonandro heri-tanjaka sy fahasalamana ahafahanay mbola miantso ny anaranao indray dia mametraka izay Jesosy araka ny teninao hoe raha misy rona telo mivory amin'ny anarako dia ovoany efa mihoatra an'izany zay Andriamanitra ka dia mangataka amin'ny fanahy masinao zay androtsaka Jesosy an'izao fotoana izao ny fanahy masinao ane rotsaka amin'izay reto mpanomponao zay nitondra ny teninao ary indrindra ao koa pastera zay zara ny teninao Andriamanitra melabelatra izany teny izany dia ny fanahy masinao ane tompo no anatin'izy ireo ka ampiteny lehilahy pastera mba tsy hisy disy rehetra ambarany fa ny teninao rery ihany dia ao koa Jesosy ny vahoakanao izay eno izany teny izany ianao koa Jesosy nametraka ny fanahy masinao anatin'izy ireny mba ahazoany mandray sy mitahiry izany teny izany dia satria ny teninao Jesosy dia hainao an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra ny teninao dia fiainana ary teninao dia ny teninao dia sakafom-panahy dia mametraka koa izay ho an'ny vavaka ho an'ny firenena Jesosy ianao koa nandrakotra amin'ny fanahy masina izany mpanomponao izany satria ilaina tokoa izany vavaka izany mba ho an'ny firenenay dia akofo ny fanahy masinao izany mpanomponao izany dia voninahitra dia anao rery ihany amen. Alléluia, mankasitraka ny anarana mbavezoko fianarakoto tamin'izany vavaka mamy zay na Andriamanitra manakira pasoavana malifitianao mitombositra sy fahasoavana hatrany mariza foana amin'ny asan'ny tompo la isoarana nitsodrano. Alléluia, nitsodrano atsika androany dia amin'ny bokin'ny Deutéronome 10:10 andininy fahaenina Deutéronome 10:10 andininy fahaenina no tsodrano raisitsika amin'ity androany ity amin'ny anaran'i Jesosy fa Jehovah'Andriamanitra ao hitahinao araka izay nilazainy taminao ary ampisambotra ny firenena maro ianao fa ianao kosa tsy mby sambotra
ary anapaka firenena maro anao fa izy kosa tsy mba anapaka anao. Halleloia, amen. Tanteraka amintsika rehetra ane izany averiko fandroany fa Jehovandriamanitra itahanao araka izay nolazainy taminao, ary ampisambotra ny firenena maro anao fa ianao kosa tsy sambotra, ary anapaka firenena maro anao fa izy kosa tsy mba anapaka anao. Ho tanteraka aminao zany raha zana so Sylvie Koety, mila sobeanjana Arabie Saoudite, fianarana koa France, Someva France, Andrina Suzel Suisse, Erika Rak France, Sandola Koety, Ajaska Patitsi France, Thierry Berthelot France, Erika Rak France, Namin Tsomakrina Koety, Ikerandrina Sul Madagascar, Etody Raourso, Etody Noelina France, Asiny Apostole Madagascar, Marie-Jo États-Unis, Ajaska Patitsi France, Jesosy Pandresy Madagascar, Yama Koety, Razana Monique Dubai, Ingolina Andrina Sul France, Todo Jesosy Manakizay Allemagne, Razana Monique Dubai, Miry Arandre Malala Allemagne, Marie Hortensina Koety, Mampiona France, Kadaka Malala France, Miry be anjany efa teneniko teo. Todo Noelina France, Kadaka Malala efa teneniko teo. Tina Rakoto Arzaka France, tainy tompo daholo tsika rehetrarehetra tanteraka amintsika menakavy zany izany tsodrano mamy be izany. Halleloia. Dia ohatra tsika hiditra amin'ny fitsonana vavolombelona, antsa sarobidy tahiny Jesosy zany raha mba azonao lazay zany toerana misy anao mba ahafahany miarabanao indray raha mbola tongetinao manaraka zany misy an'ny rarabavy antsa sarobidy farabe zay mandray anao fa voalohany ianao nitanay teto de tonga soa marita hatramin'ny farany. Ary ty zany de Madagascar France, Normalalaseny Madagascar, tonga soa daholo isika menakavy. Halleloia. Zay tsodrano any Allemagne hony iantsa sarobidy. De fa mandray anao zay taloha tsika teto nanana groupe, ny groupe zay maresy taloha teneniko anareo tamin'ny taloha, de misy ny zarazaraina samy manazy, misy ny groupe any Koety, misy ny groupe tany Allemagne, de misy ny groupe eto France, de misy ny tany Madagascar. Nisy an'izany tamin'izany ry zarah Jonathan sy Ranabaviaine reny misy maromaro zareo tao amin'ny groupe tany Allemagne. Halleloia. De tahiny tompo tonga soa, mahafinaritra zany. Sandola Koety, Nianamaiso Italie, Loveltina France, tahiny Jesosy, Todo Jesosy Manakizay Allemagne ihany koa. Tahiny tompo tsika rehetrarehetra hiditra amin'ny hira ary tsika, alao hira tsika de aoriana tery ty tsika dia amaky ny fitsona vavolombelona. Za aloha nihitso vavolombelona raha mba sitrakareo. Misy zavatra ngeza-be ravina tena mahafinaritra be aminay nihitsoko vavolombelona momba ny zanakay. Halleloia, momba ny zanakay vavy matoa. Anisan'ny zavatra izy moa zany de efa roa taona izy zao any amin'ny université. Halleloia. De rehefa roa taona izy zao any amin'ny université de anisan'ny mba manana faniriana anankiray zany izy rehefa namalala de mba hanao mba hiditra amin'ny école d'ingénieur, satria manam-paniriana ho ingénieur informatique zany ifidy. Halleloia. Dia rehefa nanomboka ny fianarana, ny taom-pianarana izy tamin'ny première année de efa tao anatin'ny programmany hoe manao mianatra 3 taona izy manao 3 années izy aloha de manam-paniriana hivadika am'izay any amin'ny école d'ingénieur. De zao nefa rehefa namalala izy moa efa anisan'ny mba tena isaoranay an'Andriamanitra ny fanananay ny zanakay vavy matoa iny ry ampanetretena tenanay anareo fa raha izy iny hoe mba tiatsika le makalazalaza eny amin'ny Facebook sy ny sisa reny na eny aminay tambajotra serasera, ampanetretena ny tenanako anareo de sahaliko miteny anareo hoe tena anisan'ny zaza tena ohatrany hoe tena doué zany iny zaza iny, mba tsy tena hoe surdoué satria zao fahasoavan'Andriamanitra
mamiratra amin'izay rehetra ataony ry havana iny zanakay iny. Eritreretinareo hoe tena matsiro saina be zany izy ho an'Andriamanitra moa voninahitra. Ohatra fotsiny meko ohatra nareo fity tsy nandeha nianatra école de musique, niditra école de musique, tsy nisy nampianatra fa mahay clavier izy dia mahay gitara. Dia inona ny ataony? Mianatra amin'ny internet izy dia tena hainy. Dia mahay manoratra izy, mahay manao manoratra, mahay manao sary. Jerena ke ohatra mba meko anareo kely anisan'ny fijona vavolombelona tena meko anareo jerena ke sary ataony fity zao hitareo io sary io, sary ataony tanana io, vitany amin'ny ohatr'izao zany ny karazana dessin ataony. Dia izy manao an'ireny sary ireny dia tsisy atao eo izy dia manaonao an'io sary io izy dia ohatrohatr'ireny zany zavatra tiako lazaina anareo. Betsaka ny zavatra ataony ary ohatran'ny hoe izay zavatra ataony dia tena hoe tena tahiny tompo, tena misy fitahin'Andriamanitra ilay zaza. Dia nanam-paniriana zany izy hiditra hoe école d'ingénieur, mbola amin'ny tokony mahavita 3e année izy no miditra amin'izay. Fa rehefa tamin'ity taona 2026 dia hitany mandroso ny fianarana nataony zany dia niteny taminay izy ry havana hoe zaho izy papa sy maman 2e année dia anandrana hiditra amin'ny école d'ingénieur na dia tsy navita 3e année ary. Dia nanao concours izy ry havana dia nanao ny inona moa zany nanao ny fifaninanana hiditra izy ry havana amin'izy 2e année zao. Zany ohatran'ny hoe azo lazaina ohatran'ny hoe saute zany hitantsika ohatran'ny antsika hoe ohatra hoe tsika taloha 7e dia manala CPE dia misy fotoana tsika ohatra hoe 8e dia efa ilay hoe mitifitra, ohatran'ny hoe mitifitra zany fity. Dia rehefa nitifitra izy ry havana malala dia nangatahany ny école anankitelo izay nanaovany demande ny notiny rehetrarehetra hatramin'izay. Dia rehefa napoitra teo ny notiny hatramin'ny anarany hatramin'ny taty arindrina ny bulletin sy ny rehetrarehetra efa njoroka avombela taminao teto moa fa tamin'ny fitinana labaka teo tamin'izy nala labaka dia mention très bien avec félicitation du jury zany hoe mahazo an'izany ianao manomboka any amin'ny 18/20 dia ny fity 19/20 angamba izay raha tsy diso ny bakany. Zany hoe tena nahazo an'ilay félicitation ny jury mihitsy. Dia rehetrarehetra zany natambatra dia voninahitra n'Andriamanitra fa ny école d'ingénieur telo eto France izay nametrahany candidaturany sy nanao ny testany tena mandray azy daholo. Halleluia. Dia mifidy zany izy sisa hoe izy amin'ireo no ataony dia tena hoe ijoroako vavolombelona ry havana satria anisan'ny mba faniriana menakavy kely zany anisan'ny faniriany fity ary tena fanirian'ny fity ny fanirianay menakavy kely koa hoe mba hanana an'izany zanaka ingénieur aty France zany havana. Dia raha sitrapon'Andriamanitra zany dia mbola ho latsaka ny 5 taona izy dia ho tafavoaka ingénieur somatsara raha hanomboka somatsara izany fianarana ataony zany. Ary dia tena hoe anisan'ny filière tena tsara be mihitsy no ataony. Dia ijoroako avombelona aminareo sahady zany hoe tena faly be zany izay tena tsy hita intsony izay ilazana ny hafaliana hoe ho tafiditra somatsara any amin'ny école d'ingénieur ny zanakay. Dia tena hoe voninahitra n'Andriamanitra. Faly be amin'ny zaranareo an'izany satria tsapanay ry havana malala hoe tadidinareo ny tantaran'ny Sadraka sy Mesaka sy Abednego sy Daniel tany Babilôna, ilay tsy nihinana afa-tsy hanin-kotrana sy rano, tsy nihinana ny hanina fihinan'ny mpanjaka fa tena natsiro saina folo eny tamin'ny zanaky ny Babilôniana. Dia izay ry havana malala rehefa mba ireo zanaka ireo tsisy mivoaka ny trano rehefa tsy ametrahan-tanana. Ary fitihinana tamin'izy mbola kely rehefa alohan'ny rentrée dia mifady hanina mba ampianaran'izany nge zanaka ireo
mbola kely tsy adika firy taona fity dia nanapa-kevitra hoe za isaky ny rentrée mpapasy mamantsy izy dia ifadianina dia miara mifadianina aminay rehefa itsika ilay manao anina reny tamin'izy mbola kely isaky ny rentrée izy dia manao fifadikanana miaraka aminay zany ny vokatra etikitenenanareo zany hoe mahavelona ny fivavahana mahatafita zanaka ny fametra-tanana ary tena hitahin'Andriamanitra ny fitandremana ny didiny mahafinaritra be nge ramana hoe ianao any Paris ianao no miaina iny zanaka iny fa miaraka amin'ny namany anaty fahamasinana izy na any anaty fianarana tsy mbola tsy nahay an'izany pataloha zany reny zanaka ireny tsy nahay an'izany hoe fiainana maditra zany reny zanaka ireny fa tena hoe sady zaza endry no tena tahin'ny tompo za manokana ravana dia tena ho za hoe na dia mety tsitrany azy angamba ny tenitenenako an'izany eto satria izay ny azy ny toetrany fa ho anahy manokana le voninahitra Andriamanitra na tena tsy tiako raha tena zany le voninahitra Andriamanitra zany tena tsy fokotry ho tenenina etiko ilazana aminareo hoe mitahy ho Andriamanitsika io ary tahiny ny zanantsika tahiny ny ankonantsika aleloia fa mifikira aminy dia izay ny fitondram-bavolombelona izay ataoko aminareo androany ankoatran'izany moa ny asa mandarazy hitahin'Andriamanitra misy fomba tsy takatry ny saina amin'izao farafaran'ny volana zao misy fitahin'Andriamanitra miditra tsy azonao an-tsaina zany hoe ino ty zavatra miditra ato anatin'ny compte nisy an'izany indray androany tsara ny Jehovah Andriamanitra zany ny fahasoavan'Andriamanitra hitsoloka volombelona anjaranareo indray zao andaotsika hanao antiry ty hiditra amin'ny pasika moa tsika dia averina ihany ny filazan-drahalahy fa amin'ny rapito sy amin'ny zoma tsika sy amin'ny sabata dia ilomano anatina torotenina pasika foana iodikodiny eo zany tsika amin'ny sabata sy amin'ny lahady fifadikanana 2 andro sady mifady anina ny atao batisa dia tsy iza fa rahalahy Thierry Berthelot izay hiditra amin'ny ranony batisa amin'ny alahady zao tsika mbavaka izy aleloia afaka manolotra fiaritsoana azy nareo mba ho vita soamatsara zany amin'ny lahady hariva vita ny fifadikanana dia mandeha manao batisa ny rahalahy Thierry dia ny talata alina indray tsika dia mankalaza ny pasika ara-baiboly alimbavaka izay manomboka mivavaka fiambinana eto tahaka izao dia mitohy any amin'ny zoma any amin'ny vavaka sy ny fandraisana fanasan'ny tompo zay ny fitondram-bavolombelona zay ny filazan-drahalahy andeha ataontsika teritety Jesosy soa fa teo ianao haleloia soa ihany fa teo ianao soa ihany fa nisy ny pasika zany ny ahavofonjy antsika menofinaritra ary dia anjara amin'ilay zao manoratra dia vakiko eto ny fitondram-bavolombelona izay tirenareo Venudita tu mi fianako ilumanusa quanto puro zamuralu Nisaja nambabuani irini fangkapana Angkici suyan vuvana Ifa pejabi niti sutani nilalaku Nikiri satirere tani tispite Sisipanu anulutu nitu koninyata Angkici suyan vuvana Suyan Patayano suyan Panisano suyan Pangaputang Jagatena fituka Kiremana Kisa Abuna Yalunana Tuitamaru Imanutira Tuitatima Unuguruna
ankehitriny so ihany vaovana so ihany fanayana so ihany fanisana so ihany fatafotra so ihany fanayana so ihany fanisana so ihany fatafotra Suyani fa itena Inda funo Suyani fa natubako Mazavisa Nilala kumao mahatuki Simampana Tatiana Suyani tantana Suyani Fatayano Suyan Fatayano Suyan Fatafutan Suyan Fatayano Suyan Fatayano Suyan Fatafutan Suyan Fatayano Suyan Fatayano Suyan Fatafutan Suyan iray fatayana Sotrayo nuniraja Kani panamas itoetramuda Andriamanitra manirizany koa ho anay tsara iavito amin'ity toerana ity amin'ity fotoana ity Andriamanitra Yesay ianao eto amin'ity fotoana ity azavela izy na iray aza tsy hareny anaranao ka sy ny fo ny fanainay atsapa ny fitsy ianao atsapa ny fitiavanao unindra funao Andriamanitra mbola iainana isanandro Suyani Jesus Suyani Jesus Suyani Jesus Pananul Chaitana Halleluja. So ihany teo Jesosy. Halleluja. Ianan'izany matetetika misy ty amin'ity tsika amin'ty herinandro ty hoe so ihany tokoa fa teo ianao Jesosy fa raha tsy teo ianao taiza mono ny hafaranay taiza mono nisy anay Halleluja. Halleluja. Mamaky témoignage ary tsika izy ary no naroatra voalohany Sotranareo amin'ny firaritsoa misaotra betsaka aminareo amin'ny firaritsoa fa mamy be firaritsoa anareo ho an'ny vity. Halleluja. Ampiko kely fotsiny lay izy hoe ao anatin'izany roapolo taona amin'ity taona ity zao fity endry avana fa tsy manao inona TikTok. Halleluja. Tsy variana amin'ny Facebook zany izy ary tsy hitanareo amin'ny Facebook zany izy fa zavatra hafa mihitsy mbola tsisy prince. Halleluja. Mbola tsy halleluja fa mbola tsisy prince mbola zavatra hafa mbola tsy mba hoe eo manao TikTok na eo amin'ny Facebook zany fa mamaky boky ny azy mba fifaliany dia mitsangatsangana dia tena hoe fanampy fijona vavolombelona zany fa fisy fahasoavan'Andriamanitra daholo zany zany rehetrarehetra zany rehefa mba mananjanaka endry ianao dia tena Andriamanitra ny isaorantsika nombesantsika azo ny voninahitra. Halleluja. Erikaraka nohatra voalohany halleluja direct Jesosy notahiny tontolo andro ny menakavy kely sady lamina be daholo ny asa mandrara no mbola narovana tamin'ny ratsy rehetra amainina. Thierry Albenja tonga somatsara France. Oui, Thierry Pedro, la journée s'est bien passée. Pas de mauvaises nouvelles grâce à Jésus qui veille sur moi. Alléluia. Amen. Merci Thierry. Oui, Bertsava, oui, mbola fankasitrahana ny fianarakoto. Oui, tojo hoe
rahalatojo ny tontolo androko androany dia sorako any saosy fa narary lobe mamanay androany mety mamy mihitsy izy fa tsy zakany intsony ny lohany na ny hefitefo be dia tonga dia niarany vavakaingana anay dia alelobe fa teo hariva teo izy nandefa mesazy fa sitrana somatsara izy dia raiko Jesosy fa nampiny tamin'ny asako za dia vita aloha ny asako androany dia tsaroako Jesosy niaro sy namihanina sazy ao any menakavy kely aleloia tsara Jesosy mahafinaritra zany fa sitrana somatsara neny aleloia hoy marina tianao isaorana Andriamanitra nanome sakafo nandamina tontolo androko na dia mangatsiaka aza ny andro dia mbola afaka mandeha tongotra lavitra aleloia amen tonga soa Ingrid Rodriguez Arabie Saoudite hoy ranambavitsika linao aleloia misaotra n'Andriamanitra lehibe fa nafinaritra ny tontolo andro nalaminy natao rehetra dia vita somatsara zany faly fa mbola mifankahita izay menakavy kely dia rena Jesosy voninahitra ho azy ery ihany amen mankasitraka anao Côte d'Anila Belgique Bersava Koweït tonga soa misaotra Tody Noeline hoy soa meva hoe félicitation raha avy malala ranambavity misaotra indrindra alleluia hoy ranambavylina anaraka ny diany fity daholo ny zanaky ny aky rehetra fity zany anisan'ny zanak izy zany zoky ny fity amin'ny zanakitsika eto amin'ny akira to izy zany mihoatra ny 20 taona izy zany mananja ay zoky Rose Mina manana zanaka mihoatra ny 20 taona izy aby manana zanaka mihoatra ny 20 taona nenay zao fity andray 20 taona amin'ity alleluia tiana rakotarzaka hoy tiana rakotarzaka hoe amen zany lina hoy tiana rakotarzaka misaotra Jesosy ny tenako fa mbola nomeny fahasalamana tsara izay menakavy kely alleluia voninahitra mandrakizay ho an'Andriamanitra mahery alleluia amen misaotra indrindra hoy normal laseny hoe saorina Jesosy noho ny tombona alim-pahavelomana meny anay meny anio nindra fony lehibe ka navita ny tontolo andro somatsara ary afaka manarika fotoam-bavaka fiombenana izao ihany koa alleluia amen izay koa ngefaly misy mahita anao tonga eto ranambavy normal laseny hoe voninahitra Andriamanitra ry anao zoky itody fa nomeny fahasoavana sy fitahiana izahay mianakavy kely tonga soa eto indray ho azy ny voninahitra alleluia tena rakotarzaka koa mananjanaka 20 taona Maël alleluia hoy Côte d'Anila hoe alleluia misaotra ny Jesosy malala fa mbola nitandina sy ny vimbina ny menakavy fa tsara ny tompo voninahitra dia ho azy rery ihany alleluia amen alleluia hoy zoky Rose Mina hoe atainy tompontsika rehetra voninahitra ao an'Andriamanitra misaotra ny Jesosy tamin'ny fahatsarana rehetra nataony alleluia alabaina zoky fiainana koa tamina tain'Andriamanitra hatrany alabaina fity tahiny Jesosy hatrany alleluia amen zanaky zoky lina kony lama 20 taona alleluia koa zany hoy zany vavisome hoe tsara Jesosy malala fa nahavita tontolo andro nahazo fahasalamana hatrany tsy tany vaovao ratsy mbola tonga etsika menakavy firenena somatsara tsara ianao Jesosy tompony sabata alleluia amen sy ho an'ny fitira zanakay ho avy hoy rahalatojo tsara Jesosy alleluia zay ary no ela andaontsika ary hiditra amin'ny toriteny ary tsika alleluia eo raisitsika zary aloha alleluia ampandrositsika avy hatrany ary ranabavitsika Suzel izy nitondratsika anatin'ny toriteny amin'ity androany ity Nathanaël 21 ans izy soksomeva hoy normal laseny hoe za koa izy mananjanaka 26-24 ans alleluia koa zany efa lehibe anaka dia hoy ny anamaisy raiko Jesosy fa mahita fitibe any am-piasana faly satria lamina ny asa ny fifandraisana nanjara rehetra an'Andriamanitra ny voninahitra amen alleluia misaotra rehetra ny fijoroana vavolombelona fanomezantsika voninahitra an'Andriamanitra fa dia tena misandrana tokoa Andriamanitra zao tsika hiditra amin'ny toriteny izay hoentin-dranambavitsika Suzel
dia ary vita ny tolotenina dia veronety ny tenako takany mazatra ihany mamelabelatra ny tenin'Andriamanitra izay avy netiny teo. Halleloia. Andao atsika eny tolotena etin-drana vavintsika Suzel anao ny fitenenana. Tahin' Jesosy pasitera dia tahin' Jesosy tsika rehetra dia ho raisiko fahasoavana lehibe ho andray ry havana nitondra ny ten'Andriamanitra indray amintsika. Eto androany izany ten'Andriamanitra izany dia hitantsika ao amin'ny Ezekela 7:30 andininy 1 ka mitsahatra amin'ny andininy 10. Ezekela 7:30 andininy 1 ka mitsahatra amin'ny andininy 10 amin'ny anaran'i Jesosy ny soramandry. Ny fanoharana ny amin'ny ambodinan'i Israely sy ny anakambanana azy ho firenena iray anjakan'i Davida. Tao amiko ny tanan'i Jehovah ary ny fanay no nitondran'i Jehovah nivoaka. Dia napetrany teo amin'ny lohasaha feno taolana aho ary nitondray nandehandeha teny amin'ireo izy ary indreo betsaka dia betsaka teny amin'ny lohasaha ireo ary indreo maina dia maina ireo. Ary hoy Jehovah tamiko, ry zanak'olona, moa mety ho velona ihany fa ireo taolana ireo. Ary hoy izao, Jehovah Tompo ho ianao ny mahalala. Dia hoy indray izy tamiko, maminania amin'ireo taolana ireo ka ataovy aminy hoe ry taolamaina mihaino ny tenin'i Jehovah. Izao no lazain'i Jehovah Tompo amin'ireo taolana ireto. Indro asiako fofinaina ianareo ka ho velona, ary asiako osatra ianareo ka hampaniriako nofo, ary hosaroana koditra ianareo, ary asiako fofinaina ianareo ka ho velona, ka dia ho fantatrareo fa izao no Jehovah. Dia naminany aho araka izay efa nandidihany ahy, ary noho efa naminany aho dia andrao nisy feo, ary indreo nihetsiketsika sady nifanampina ny taolana, samy nanantona ny taolana namany avy. Ary hitako fa indro naniry ny ozatra sy ny nofo, ary nisarona hoditra izy, nefa mbola tsy nisy fofinaina tao aminy. Dia hoy izy tamiko, maminania ny fofinaina, eny maminania ry zanak'olona, ka ataovy amin'ny fofinaina hoe, izao no lazain'i Jehovah Tompo, manantona avy amin'ny rivotra efatra, ry fofinaina, ka tsotsofo ireo voavoron' ireo mba ho velona. Dia naminany araka izay efa nandidihany ahy aho, ka dia nidiran'ny fofinaina ireo ka velona. Dia nijoro tamin'ny taolana izy, marobe dia marobe tokoa. Amen. Halleloia. Ty tena eto ry hava malala dia FDP anankiroa no azo tsoaitsika amin'ity toriteny ity. Voalohany indrindra aloha dia ny dingana telo izay nampianaran'i Jehovah ny Ezekela aminany. Dia ny FDP faharoa dia ny hainoan'ny taolamaina an'i Jehovah. Alleluia. Voalohany indrindra aloha dia ho raisitsika ny FDP voalohany dia nampianaran'Andriamanitra ny Ezekela aminany. Alleluia. Eto ry hava malala dia azo antoka fa talohan'ny, satria Ezekela dia mpaminany, dia talohan'ny nantsoin'Andriamanitra ny Ezekela aminany ry havana dia azo antoka fa mbola tsy nahafantatra an'izany hoe ahoana izany miara-mandeha amin'Andriamanitra izany Ezekela. Tena azo antoka hoe mbola mety hoe fanino an'Andriamanitra Ezekela fa mbola tsy tena nahafantatra an'Andriamanitra Ezekela ry havana. Halleloia. Eto ry hava malala dia rehefa tamin'ny fotoana niantsoin'Andriamanitra ny Ezekela aminany ry havana dia teo Andriamanitra vao nampianatra azy. Dia raha jerentsika ty tenin'Andriamanitra ty raha araka ny verset izay noraisintsika teo dia misy dingana anankitelo nataon'Andriamanitra nampianarana ny Ezekela. Ny voalohany ao amin'ny andininy, raha vakitsika ny andininy 7 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe, ary hoy Jehovah tamiko, ry zanak'olona, moa mety ho velona ihany fa ireto taolana ireto. Ary hoy izao, Jehovah Tompo ho ianao ny mahalala. Ato amin'ity andininy 7 ity izany ry havana Ezekela, Andriamanitra dia nanontany an'i Ezekela hoe,
mety ho velona ve reto taolana reto ry Ezekely? Tena inona namaliany Ezekely azy? Tsy fantatro Jehova, ianao no mahafantatra azy. Dikan'izany zany ohatrany hoe teteny Ezekely eto hoe tsy fantatro na ho velona reo na tsy ho velona Jehova. Dia teto ry havana, raha nanontany an'ity fanontaniana ity tamin'ny Ezekely Jehovahandriamanitra, dia tia hampianatra azy izy mba hanana finoana aloha voalohany indrindra. Voalohany indrindra no ianao zany raha hoe mpanompon'Andriamanitra zany ianao, dia ny zavatra takian'Andriamanitra amintsika ry havana dia hoe mila manana finoana aloha tsika. Mila manana finoana aloha tsika hoe tena mahavita zavatra lehibe Andriamanitra. Tena mahay manao zava-mahagaga Andriamanitra ry havana. Izay aloha mila ananantsika izay finoana izay. Dia teto ry havana dia nampianatra an'izay any Ezekely Andriamanitra hoe mila manana finoana Ezekely vao vitan'Andriamanitra io mamelona an'ireto taolana reto. Aleloia. Izay ny etapy voalohany. Ny etapy faharoa na ny dingana faharoa ry havana dia raha jerentsika atao amin'ny 5 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe izao no lazain'i Jehovah Tompo amin'ireto taolana reto. Indro asiako fofinaina ianareo ka ho velona, ary asiako osatra ianareo ka hampaniriako nofo, ary hosaronako hoditra ianareo, ary asiako fofinaina ianareo ka ho velona, ka dia ho fantatrareo fa izao ny Jehova. Dia namina any aho araka izay efa nandidiany ahy. Amen. Najanontsika eo ilay izy. Ato amin'ny ny etapy faharoa zany, ohatrany hoe nampianatra ny Ezekely Andriamanitra hoe rehefa ao anatinao amin'izay ilay finoana dia azonao atao amin'izay no miteny amin'ireto taolamaina reto hoe asiako fofinaina ianareo dia ho velona. Azonao atao amin'izay no mandidy an'ireto taolamaina reto mba ho hisy fofinaina, mba hitambatra, mba ho velona. Aleloia. Dia tahaka izany koa tsika ry havana. Tsika ry havana dia ampianarin'Andriamanitra rehefa ao anatintsika izay finoana izay ry havana. Dia rehefa tena hoe azontsika antoka hoe tena miara-mandeha amin'Andriamanitra tsika ry havana, dia azontsika atao amin'izay no miteny amin'ilay olana, amin'ny olantsika io, ny miteny amin'io aretintsika io mba hitsahatra io aretintsika io, mba hitsahatra io olana io, mba ho vaovaha io olana io ry havana. Aleloia. Dia ny dingana fahatelo na ny etapy fahatelo izay nampianarin'Andriamanitra ny Ezekely ry havana dia ny hoe ny tena fananana fahefana amin'izay tena mamahan'ilay olana, ny tena mahatonga an'ilay taolana amin'izay ho velona, ny fahaveloman'ilay taolana, ny fanomezana fofinaina an'ilay taolana ry havana. Izay no nampianaran'Andriamanitra farany an'i Ezekely. Aleloia. Dia tahaka izany koa tsika ry havana. Rehefa manana azontsika antoka ry havana fa tena miara-mandeha amin'Andriamanitra sika, tena manao ny sitrapon'Andriamanitra sika, dia rehefa ninona olana ho entintsika eo anatrehan'Andriamanitra, ninona vavaka ho entintsika ry havaka, ninona fitondram-bavaka izay ho entintsika ry hava-malala, dia tsy maintsy vahan'Andriamanitra zany. Tsy maintsy vaovaha zany. Tsy maintsy vaovaha zany. Zany ry hava-malala. Dia androany ry havana dia sarika ny sainao androany hoe mety misy amintsika eto manana an'izany hoe etaeta dia ho ampiasan'Andriamanitra zany. Mety hoe manana an'izany hoe etaeta te hirosy lalilala bebe kokoa amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra zany, fa mety hoe voasakana tsika ry havana satria miahiahy tsika hoe tsy manana an'izany kapasite zany za Jesosy mety hoe mieritreritra tsika hoe za tsy mahay mitoriteny, za tsy mahay verse, za tsy mahay miresaka, za tsy mahay mandresy lahatra, dia ahoana ny ataoko Jesosy? Aiza matahotra ianao, fa ampianarin'Andriamanitra anao tahaka ny nampianarana an'i Ezekely. Etapy par etapy ihany koa ry havana izany hoe ahoana zany miara-mandeha amin'Andriamanitra zany. Ampianariny ianao zany hoe asa fanompoana zany. Ampianariny ianao zany hoe
miara-mandeha aminy zany, manao ny asan'izany, faiza matahotra ianao no miroso. Raha manana etaeta anao androany, dia androany dia teteny aminao, dia sarika ny sainao androany hoe mirosory havana, asory ao anatinao fisalasalana, hoe tsy ho hainao ty, na tsy mahay miteny ianao, na tsy mahay verse ianao, fa Jehovah Andriamanitra ry havana, izy no ampianatra anao ny fiarahana mandeha aminy. Dia androany koa dia te hampahery antsika hoe raha tiantsika na tianao anana fahefana amin'io olana izay misy ianao io ianao, anana fahefana, anasitrana ianao, anana fahefana, amahaolana ianao amin'ny alalan'ny fitondranam-bavaka, dia ny vahaolana ry havaka dia mianara-mandeha miaraka amin'Andriamanitra. Ny vahaolana dia ampitombohy ny finoanao an'Andriamanitra mba hahafahanao manana an'izany fahefana izany. Aleloia. Dia androany ry havana ny party faharoa izay velabelarintsika dia hoe ny haino ny taolamaina an Jehovah Andriamanitra. Aleloia. Dia raha vakintsika ny ato amin'ny andininy fahaefatra amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe dia hoy indray izy tamiko, manana ny amin'ireto taolana ireto ka ataovy aminy hoe ry taolamaina mihaino ny tenin'i Jehovah. Amen. Eto indray izany ry havana dia nytenenin'Andriamanitra mihitsy, ny baikoan'Andriamanitra, na nontanian'Andriamanitra azafady reto taolamaina reto hoe tokony hihaino azy aloha, hoe mihaino ve ianareo sa tsy mihaino, hihaino ve ianareo sa tsy hihaino alohan'ny Andriamanitra hiasa sy hamelona reto taolana reto. Aleloia. Eto indray Andriamanitra ry havana dia mampianatra antsika mba hihaino azy indray. Mila mahay mihaino azy tsika ry havana. Ary Andriamanitra ry havana tsy mba hoe manao forcé, miditra forcé amin'ny fiainantsika izany izy, fa tsy maintsy mila tsika aloha manaiky izay vao miditra Andriamanitra ry havana. Mila tsika aloha manaiky izay vao miasa eo amin'ny fiainantsika Andriamanitra. Dia anjao tsika ry hava malala anao tahaka an'ireto taolana reto, tsika anaiky koa tsika mba haino an'Andriamanitra, mba hatonga an'Andriamanitra hiasa eo amin'ny fiainantsika ry havana, mba hatonga an'Andriamanitra hamelombelona indray ny fanahintsika ry havana. Mety hoe mandalo fahamainana ara-panahy ianao amin'izao fotoana izao, mety tena efa taolamaina mihitsy ny fiainanao, mety efa tsy zavatra azo raisina intsony, mety efa hoe efa tsisy fanantenana intsony ry havana. Fa ao amin'Andriamanitra ry havana, raha mahay mihaino azy atsika dia mbola misy fanantenana foana ao amin'Andriamanitra. Ninona olana mianjady aminao amin'izao fotoana izao, na aretina izany, na olana ara-bola izany, na mety hoe ady any amin'ny fitsarana izany, tsy fantatro izay olana mianjady aminao, tsy fantatro izay taolamaina misy eo amin'ny fiainanao amin'izao fotoana izao. Fa raha ohatra ka manaiky ianao amin'izao fotoana izao ry havana mihaino an'Andriamanitra, manaiky ianao mihaino ny sitrapon'Andriamanitra ry havana, manao ny sitrapony ianao, manatanteraka izay zavatra lazainy aminao ianao ry havana, dia hiasa eo amin'ny fiainanao izy. Dia anisy fofinaina an'io fiainanao efa tena taolamaina io izy ry havana, anisy loharano velona eo amin'ny fiainanao izy, anasitrana amin'ny fiainanao izy, anome izay rehetra iriny fonao izy ry hava malala, fa ny angatany aminao fotsiny dia mila anao mihaino azy mba ahafahan'Andriamanitra miasa sy maneho ny voninahiny eo amin'ny fiainanao. Dia mino ary hava malala fa nampahery anao indray izany toriteny izany dia ny voninahitra dia overina ho an'Andriamanitra irery ihany. Aleloia. Amen. Aleloia. Mankasitraka andrianao nambavy Suzel tamin'izay ten'Andriamanitra mamy be izay nentinao izay. Aleloia. Andriamanitra manaiky pasoavana ane amaly fitianao dia mitombositra sy fahasoavana hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Aleloia. Bokin'i Ezekiel no nandraisan'ny mampiarezana. Ezekiel 7:7. Aleloia. Ezekiel
toko fafito amby telopolo ka ny andininy voalohany ihany no vakiako hatramin'ny andininy faefatra amby folo dia ampiko ny fahaenina amby roapolo ka hatramin'ny fahavalo amby roapolo. Zay no amelabelarako ny tenin'Andriamanitra androany. Ny soramandry dia fanoharana ny amin'ny ampodinan'i Israely sy ny anakambanana azy ho firenena iray anjakan'i Davida. Halleloia, amen. Dia tahaka ny hoe ny firenena rehetrarehetra indray koa maneran-tany ho akamban'Andriamanitra anankiray mba hanjaka an' Jesosy. Ohatrohatr'izay koa zany ilay hevitry le izy. Halleloia. Za aloha dia sady mampahery anareo ranabavy Marina Tiana, ranabavy Giselle, izy aminareo mpanao commentaire amin'ny teny frantsay eo. Dia tena aminareo sady mampahery anareo amin'ny anaran'i Jesosy fa naretatitra androany fa ao ambadimbadika ao misy vahiny mihaino antsika dia tena mandray ny naoty, tena tohizo zany sady ataovy tsara foana le traduction io Marina Tiana sy ranabavy Giselle sy nareo izay mbola manao hafa koa fa tsy very maina ireo zavatra teneninareo rehetrarehetra eo fa tena misy olona ao ambadimbadika ao mandray naoty efa feno ny cahier ireo commentaire nareo ireny reny traduction ataonareo ireny dia raisin'le olona vahiny naoty dia efa havitany boky kely anankiray misy angamba tsy ho ela. Tena voarainy le hafatra ka dia mampahery foana tohizo fa tsara tohizo fa tena as'Andriamanitra ngeza be mihitsiny izay ataonareo ireo. Aleluia. Izy mirahavavy moa no niteneniko fa ho antsika miantefa amintsika rehetra zany na ianao koa nge mba manoratry ohatra hoe misy zavatra mba voarainao dia afaka manoratra koa ianao mba fanao zokitody zao eto amintsika misy zavatra tenenina dia le point ngezangeza soratany eo amin'ny commentaire dia afaka ataony zokitody koa zao zany. Halleluia. Dia amin'izay voarain'le olona tsara ny zavatra izay resahantsika eto. Halleluia. Eto aloha dia voalohany indrindra resaka ny firenena Israely izay inona moa no nahazo ny firenena Israely? Rasako babo ary tafalatsaka tanteraka anaty ady. Tena mila an'Andriamanitra ary ny tena olana dia noharin'Andriamanitra tamin'ny taolana maina ary dia tena hoe maina dia maina. Taola maina zany tsy misy azo antenaina. Mpangalatra taolam-patsy isan'ny milan'izany. Tsy hay izay ilana azy inona fa dia mpangalatra taolam-patsy isan'ny milan'izany taola maina zany. Ary tsisy ninona ho antenaina zany. Ny olana nefa dia nandeha nentin'i Jehovah mivoaka tany amin'ny natina Loasa. Zany hoe fahitana zany nahita fahitana zany i Ezekiel. Dia nitondra nandehandeha tamin'izy ireo izy tany amin'ny Loasa fa feno taolana le Loasa. Dia nitondra nandeha tany amin'izy ireo izy ary indreo betsaka dia betsaka tany amin'ny Loasa ireo ary indreo maina dia maina ireo. Tonga zany dia taola maina no hita, tsisy aina, tsisy fahavelomana na dia kely azy. Tsisy aina atao anatin'ny Loasa io fa fahafatesana ny tao. Fahafatesana. Hoy Jehovah tamiko, ry zanak'olona, moa mety ho velona ihany va ireto taolana ireto. Jehovah no manontany eto fa raha olombelona dia ngamba hitany amin'ny trano nadala le olombelona manontany an'izany satria taolana ve dia ho velona? Taolana efa maina dia maina ve dia mbola ho velona? Maty amin'izao aza tsy velona, maty mbola misy nofo aza tsy velona. Dia taola maina ve ry havana? Mety mbola ho velona. Fa Ezekiel mahay tenin'Andriamanitra. Jeremia 32:28 hozy izy Ezekiel, zany Jehovah Andriamanitra ny nofo rehetra, moa misy zava-mahagaga izay tsy haiko atao va. Zany hoe raha ny vato aza hiteny. Misy Jehovah raha anginonareo dia ny vato ny hiteny amin'ny Jehovah tompoko ny vato afaka miteny. Tamin'ny andro ny Balama tompoko ny borika afaka ny teny. Ny teny ohatry ny fitenin'ny olona ny borika. Halleluia. Zao mivali tenin'ny Ezekiel, Jehovah tompo ianao ny mahalala. Ndika zany dia zao, raha izaho no anontanianao Jehovah, tsy velona ireo satria lozika taola maina
tsy velona zany tsoka velona ny lasa taolana fa ny taolana tsy ho lasa velona zay ny lôzika zay ny zavatra fahita zay ny efa niainan'ny Ezekela tsy nahita koatran'izany izy aleloia fa ozy izy hoe ianao no mahalala fa Jehova tokoa nge mahalala e aleloia tena mahalala Jehova ry havana malala raha Jehova zany no eo a de hoy teny frantsay tout est possible avec Dieu tout est possible alléluia zany impossible zany a vocabulaire tsy ain'Andriamanitra zany teny hoe impossible zany mo tsy existe ao anatin'ny tontolon'Andriamanitra zany impossible zany ary zao no tena marina Ezekely efa mahafantatra ny valitenin'ny Jehova fa Jehova fotsiny ny manontany ohatriny tehiteny zany Jehova hoe raha aminareo olombelona Jehova ke manontany ny olona aloha e anontaniana daholo ny dokotera manam-pahaizana tapipahaizana anontaniana daholo ny professeur asiana miala ny manam-pahaizana rehetra aloha hoe ahoana ny fahitanareo an'io fa Jehova manana ny valiny io ozy izy mantsy any Ezekely izay mpamina ny lehibe hoe mo mety velona ve anao de hoy izy hoe Jehova tompo ianao no mahalala ao aminao ny valiteny andrano raha teteny aminao zay tonga eto androany aza mikoropaka ianao ary aza matahotra ianao fa ao amin'ny Jehova ny valiny zany Jehova no mahalala ry havana malala aleloia andiny ny faefatra de hoy indray izy tamiko maminany amin'ireo taolanreto ka ataovy hoe ry taolamaina miano ny tenin'ny Jehova Alléluia. Alléluia. Soatra ny tojo amin'ny commentaire amin'ny teny allemand. Alléluia. Zao zany ny tena zavatra ilaina amin'reto taolamainy reto zavatra ray andry. Alléluia. Teny mihaino an'i Jehova. Satria izy maminany de teneno izy hoe mihaino fa raha mihaino de misy hevitra. Alléluia. Firy ny olona tsy mihaino an'i Jehova zany tsony zao e de izy ny olona tsy vitako tsony voaingana nahita olona déclaré hoe misy cancer de zao zavatra tenen'ny olona hoe tsy vitako ny iainan'izany za tsy te hiankina aman'olona am'izany tsy te ho reraka am'izany fa aloha to de vonoina aloha to de atao an'le famonoana mihaja de vonoina any Belzika ny fanaovana an'izany tana azy io izy ny fomba fitenin'zareo be ny midongo velona fa misy koa no midongo faty zao nge ry havana malala ity ari-taolana ka raha ianao androany tonga eto mety marary ianao mety tsy manana lalana ekivoany ianao mety tena tsapanao mihitsy tena tapidalakale ianao tsy mbola tapidalakale ianao raha tsy mbola nandalo tao amin'Andriamanitra tapidalakale ny olona rehefa mitety izao vahaolana rehetrarehetra misy eto amin'izao tontolo zao fa tsy misy olona tapidalakale zany rehefa mitodika ao amin'Andriamanitra aza manaiky ny teny an'izany hoe za tapidalakale mety mbola tsy nakao amin'ny Jehova ianao zany fa ny olona tonga amin'ny Jehova tsy tapidalakale zany fa na de efa taolamaina aza tsy tapitra hatreo ny tantara aleloia teneno mihitsy ny tenanao androany tsy tapitra hatreo ny tantara hoe alatsiny aminao aho hoe aleloia fa tsy tapitra eto ny tantara zany taolamaina zany nge ravana efa fin de vie vita tanteraka efa tapitra tanteraka ny fiainany efa tena tapitra tanteraka tsy isy antenaina ntsony fa eo amin'le ataperatsika iny afaka mbola manomboka Jehova aleluia hoy Jehova hoe anomboka ny fiainanao hitsangana indray ny fiainanao aleloia fa misy zavatra ilaina ataonao inona ny ilaina ataonao mila miaino ianao andro ingezangery havana ny vahaolana sy ny valosoa sy ny valimbavaka azo avy amin'izany hoe
fianonan'i Jehova. Ireo olona rehetra tafavoaka tamin'ny ady rehetrarehetra sy nampiasain'Andriamanitra ireo tao amin'ny baiboly, zavatra reny nitovian'ireo samy miaino an'i Jehova ireo. Halleloia. Fa rehefa miaino an'i Jehova ny olona anankiray dia ho lasa lavitra izy. Ny olona mpiaino, mpanogila tsofina amin'Andriamanitra dia olona tena lasa lavitra. Ary matoa misy olona tsy mety mandroso dia tsy mety manokatra ny sofiny ihaino an'i Jehova indray koa izy. Eto ary avana Taolamaina manokatra ny sofiny. Misy fanantenana. Nahoana ianao ny teny hoe tsy misy fanantenana? Fandramoka izaho fa tsara Jehova. Salamo 32:8. Halleloia. Amen. Ahoana ianao ny anaikiteny hoe tapitra hatreo hoe ilavolefona, tsy vitako izany. Mbola tsy nanandrana ianao. Halleloia. Dia hoy Jehova, Salamo 34:8 izy fa tsy 32:8. Dia hoy Jehova, mamina ny amin'reto taolan-dreto ka ataovy amin'ny hoe ry Taolamaina. Halleloia. Mihaino ny tenin'i Jehova. Aika ny Taolamaina mbola afaka mihaino. Ary ny hatafita ny fiainon'ny Taolamaina io dia ny fiainony an'i Jehova. Ianao io ny tsy mahatafita ny fiainanao io tsy mety mihaino an'i Jehova mihitsy ianao. Fa maninona kay hozy le rahalahy. Hozy le rahalahy mpiara-mivavaka tamin'izy isika efa mananatra olona izy manana tokony tsy hanana izany fa maninona kay. Dia maninona kay ny anarany. Izy mampianatra baiboly ao, i maninona kay hozy izy ny olona mba teny meme. Fa maninona kay. Androany reto zanak'Israely reto dia efa hiendrika Taolamaina satria tsisy ny anatenana intsony ireo. Amin'ny anaran'i Jesosy ny tenako anao mbola misy antenaina ny aminao io. Fa izao mila mihaino an'Andriamanitra amin'izay ianao. Mihaino ny tenin'i Jehova. 5:5 izao no lazain'i Jehova amin'reto taolana reto. Indro hasiako fofinaina nareo ka ho velona. Ary asiako ozatra ianareo ka mpaniriako nofo, ary hosaronako hoditra ianareo, ary asiako fofinaina ianareo ka ho velona, dia fantatrareo fa izany Jehova. Zay zany ny plan, zay zany ny planina, zay zany ny drafitra hitondran'Andriamanitra an'ity fananganana ity. Tsy zavatra tampotampoka, mandeha isan'ambaratonga. Halleluia. Asiana fofinaina dia ho velona. Asiana ozatra, mpaniriako nofo, hosaronako hoditra, dia asiako fofinaina. Ary raha tanteraky ny olona ireo, halleloia, raha tanteraky ny olona ireo tsisy mandingana an'ireo dingan'ireo, tapatsangana ny fiainan'ny olona. 7 dia na aminany araka ny efa nandidiny amin'ny efa naminany dia injany nisy feo. Halleloia. Vao nanomboka naminany aika reto Taolamaina reto afaka mihaino. Zay nge teneniko anao rehefa hoe ny problèmenao io tsy tokony hanakana anao tsy haino an'Andriamanitra. Problème ve misy aminao dia vao mihaino tsy haino an'Andriamanitra. Dia manaiky ve anao io avelanao tsy ampiranao an' Jehova ry havana malala? Tsy ry havana malala. Na dia efa Taolamaina ary ianao nitovizan'ny Taolamaina rehefa eo Jehova, rehefa eo ny mpanompon'Andriamanitra dia samy afaka mihaino ireo. Aza mbaka ny Taolamaina ary havana. Ny fiainanao io tokony ho tafavoaka, io adinao io tokony ho tapitra, io aretinao io tokony ho sitrana. Nahoana ianao manaiky ho ambakain'ny Taolamaina ary havana malala? Ianao nge tsy Taolamaina mety maina ny ara-pananao, mety mangatsitsika ianao, mety diso fanantenana ianao, tsy fantatro zavatra mety lalovanao. Fa aza manaiky ambakain'ny Taolamaina ary havana. Fa ny Taolamaina mbola nenina ny gila-tsofina. Satria fantatry ny Taolamaina fa ao anatin'ny fianonan'i Jehova, ao anatin'ny fianon'le teny faminaniana,
no anangana anazy tsy manatsafidy afa tsy miaino an' Jehovah reto taolamaina reto fa raha tsy miaino an' Jehovah reo de tsy azo tsisy nina azo antenenany am'ireo fa voana aminany am'izay koa Ezekely. Halleloia. Halleloia. Miala tsiny fa sisanykely tsisy maina ny tena. Halleloia. Halleloia. Fantatry reto tontolo amainy reto fa ny secret ahafahan'izy ireo mitsangana sy miarina sy manomboka indray de ao amin'ny fianonan'i Jehovah. Halleloia. Ao amin'ny fianonan'i Jehovah. Fa nanomboka naminany am'izay koa Ezekely de fa nanomboka naminany Ezekely de injany am'izay tao anatin'le sa izay fa tsy nisy fiainana tsony mihitsy. Tsisy fiainana tsony, tsisy endrika fiainana tsony tao fa maty daholo ny zavatra teo fa vao tonga ny teny faminaniana. Halleloia. Dia halleloia, vao tonga ny teny faminaniana dia nomboka nihetsika. Ndreo fa nihetsika sady nifanantona ny taolana samy nanantona ny taolany ny taolana namany avy. Zany hoe hanomboka hisy endrika azo hitataratra sy manomboka azo tsapaitanana zany eto. Mbola tsy velona fa manomboka misy endriny. Raha misy olona androany vao tonga eto izy androany tena anaty problème be mihitsy izy, mety tsy mbola ivamy problème anao fa tokony omeko anao ny anaran'i Jesosy hanomboka hisy endriny am'izay ny fiainanao, hanomboka hifanantona am'izay. Miparitaka ange ny fiainan'ny olona, miparitaka ange avana ny zavatra eo am-pelatanan'ny olona, miparitaka ohatran'le toramay, sasany ary amin'ny voamiditra ny loasa, sasany ary ampovoany, sasany ary ambony vatona, ny taolan-damosiny ary amin'ny anary, ny taolan-tsanjiny ary amin'ny fa zao manomboka ny fanantona fankahalala koa ny taolana samy fanantona avy de lasa misy olona be dehibe zany karandoa io zany taolan'olona tena olona tena complet daholo tonga hoe hatramin'ny taolan'ny masoarany reny tamatama daholo anangana Jehovah de samy mifanantona tamin'ny namany avy reo. Halleluia. De inona zavatra nitranga rehefa complet le taolana 95 hitako fa indro naniritra sinofo ary sarina ohatra izy nefa tsy mbola nisy fofinaina tao aminy. Zao rehefa namalala rehefa manantona ny Jehovah ianao de zao ny ataon'Andriamanitra voalohany amboariny aloha ny mombanao. Halleluia. Rehefa tena hitan'Andriamanitra fa olona androso ianao de manomboka amboariny am'izay ny alanofonao, manomboka amboariny am'izay ny confortnao, manomboka amboariny am'izay aloha ny endrika ivelany satria ianao io de hitaratra amin'ny fahatsaran'Andriamanitra. Halleluia. Fa mbola tsy misy fofinaina satria alefan'Andriamanitra tsikelikely. Misy olona efa manomboka tahin'ny tompo ny fiainany, efa nanomboka nitambatra ny taolana ary efa nanomboka naniry ny ozatra sy ny nofo sy ny hoditra fa mbola tsy misy fofinaina izy. De hoy izy tamiko, maminania ny fofinaina, eny maminaniry zanak'olona ka atao amin'ny fofinaina. Zao ny lazainy Jehovah Tompo, manatona avy amin'ny rivotra eo hatra fofinaina ka tsotsofo rehefa vondreo mba ho velona. Halleluia. De naka fofinaina avy amin'ny vazatany efatra Andriamanitra de nitsotsofo ny mpaminany de tonga teo amin'ireo taolamaina efa nisy ozatra sy nofo sy hoditra reo efa olona zany fa mbola tsy velona fotsiny, mbola tsy manam-panahy. Ndiny vafolo de naminanaraka efa nandiniaka de nidina fofinaina reo ka velona de nijory tamin'ny tongony izy marobe de marobe tokoa. Halleluia. Naminany am'izay zany Ezekely de zao niditra indray ny fofinaina
teo izy karany teo izy taolana fotsiny complet olona fa mbola tsy nisy fanahy dily folo de naminany lakazay efa nandidiny aho ka de nidiran'ireo nidirana fofonay ndreo ka velona de nijanona tamin'ny tongony de nijory tamin'ny tongony izy marobe de marobe tokoa alleluia doizy izy tamiko le zanak'olona ireto taolana ireto de taranak'Israely rehetra indreo izy manao hoe mahina ny taolanay levona ny fanantenanay fongotry izahay alleluia koa maminany ka ataovy amin'ny hoe izao ny lazainy Jehovah Tompo indro ny oloko izao ny apakatra ny fisasaranareo ary ampiakariko avy any amin'ny fasinareo ianareo de hoentiko ao amin'ny tanin'Israely ka de ho fantatrareo fa zany Jehova raha manokatra ny fasinareo ry oloko ka mampiakatra anareo hiala amin'ny fasinareo 17 ary ataoko ao anatinareo ny fanahiko de ho velona ianareo ary amponeniko amin'ny taninareo ianareo ka de ho fantatrareo fa iza no Jehova efa niteny izany hoy Jehova alleluia naminany am'izay zany naminany am'izay zany Ezekiel da nomboka velona nomboka nietsika ireto taolamaina reto anomboka ietsika ingeny fiainanao rehefa maminany am'izay mpaminany da nomboka ietsika am'izay ilay taolana anomboka ietsika ilay taolana efa complet fa zao ny farany 17 ary ataoko anatinareo ny fanahiko de ho velona ianareo ary amponeniko any amin'ny taninareo ianareo ka de ho fantatrareo fa zany Jehova zay efa niteny sady mantanteraka zany ho Jehova eo ny tena fahamelomana eo vao tena tonga ny fahamelomana satria nampidirina am'izay ny ara-panahy ny olona ray tena tanteraka ry avana de karakarain'Andriamanitra ny ara-nofony fa midina ho aminy koa ny fanan'Andriamanitra zay vao tena azo antoka fa tena mitsangana ity reto taolamaina reto satria nataon'Andriamanitra tao anatiny ny fanahiny alleluia ary rehefa tena tonga olona ireto olona ireto efa tena ohatratsika zao tena hoan'Andriamanitra fanekena am'izay 19 ary nao fanekem-pihavanana aminy aho ka ho fanekena mandrakizay eo aminy zany ary ametraka sy hamaro azy ireo azy sady ametraka azy amin'ny fitoerako masina any amin'ny mandrakizay ary taverina kely koa eo aminy ary zany ho Andriamaniny ry izy oloko ka de fantatrareo tsy disa fa izao Jehova ny manao masina Israely amin'ny pisimin'ny amin'ny siny fitoerako masina eo amin'ny mandrakizay alleluia ry havana malala rehefa namboarin'Andriamanitra natsangan'Andriamanitra ilay taolamaina nataony ara-dalàna tsara no karakarainy sady nasiny ny fanahiny no nasiny famirapiratany voninahiny sady tena nataony tsara alleluia fa zao namarana ny azy de zao rehefa vory tena tafajory tsara le olona alleluia le taolamaina ny angany de mbola nanaovan'Andriamanitra fanekena izy nanaovany fanekem-pihavanana izy araka zany vakitsika eto amin'ny 19 izay tokony ho vakinao zany mareo am-baibolinao de vakinao famalana azy ravina malala de zao rehefa Jehova'Andriamanitra zany no mitodika aminao na maina taky ny ahoana na maina taky ny ahoana ny fiainanao na maina sy bloke taky ny ahoana ny zavatra rehetra eo am-pelatananao Andriamanitra ny tompony teny farany ataovy zay asian'Andriamanitra tao alleluia ataovy zay asian'Andriamanitra tao alleluia de ho hitanao ny voninahiny enoy ny teniny enoy ny feoany fa inona nomboka ampietsika anao rehefa mietsika anao alleluia de ho asiny ny fanahiny de hiverina mihoatra noho ny olona teo alohandray satria olona hitoeran'ny fanahyn'Andriamanitra ho azy ny voninahitra mila mivarinareo zay hafatra zay raha misy aminareo maniry izany fahatsapana dia tiny kantoko afaka mizara fahatsapana reo inona ny nakasika anareo
inona no maso hitareo fa tokony hozaraina. Iny konto koa radio afaka miantso avy hatrany nareo izay zara fahatsapana fa misokatra ho anareo ny messengerko. Halleloia. Izy aby ny antso voalohany. Na mbola tsisy ny antso Halleloia. Raha ohatra tsy tsisy miantso dia antsika no hiry. Halleloia. No hiry anankiray farany tsika. Halleloia. Asa aloha ary tsika sary aloha raha efa ao ary raha mpahafiangiana Rodriguez marina ty anahy andraso soloana sary ary mifandipatra le appel marina ty anahy kely efa miaraka amintsika ato fa tsy Engoirina Rodriguez. Azo tsika sary Halleloia. Ndao ary metsika fitenina avy hatrany ary marina ty anahy rehefa ao inona ny azonao ambara, inona ny azonao lazaina marina ty anahy. Makasitraka pasterana amin'ny fitenena dia makasitraka ihany koa succès fa mamindreny toriteny ny zavatra tena nanamarika anahy zany hoe ninona zavatra mianjady amin'ny fiainantsika, ninona zavatra maina natapidalaka alitsika na dia efa hoe mieritreritra tsy misy vahaolana mihitsy fa rehefa tonga eo amin'ny Jehovah tsika dia tonga dia izy no mahita ny vahaolana rehetrarehetra possible ny zavatra rehetrarehetra ao amin'Andriamanitra. Andriamanitra ihany koa dia mety manontany antsika, Andriamanitra miandry antsika hiaraka handeha aminy dia izy mikarakara maha-olana antsika amin'ny manontolo izany hanofo sy fanahy dia satria isika taratry ny endriny. Dia faharoan'izay Andriamanitra mihaino antsika amin'ny zavatra rehetrarehetra fa ny zavatra ataony dia ho vitany foana ny zavatra rehetrarehetra izay efa laminy ataony tsikelikely ny dingana fanamboarana antsika vao tonga eo aminy tsika. Tonga dia velona tampoka izany ny taolana rehetra vao tsy hoe tonga dia velona isan-karazany fa misy ohatran'ny hoe karazana dingana anankitelo moa ny teny amin'ny pastera teny izany dia ohatran'ny hoe misy fandaminana fiainana izany afantony ohatran'ireny ilay taolana mifampitadika daholo nefa zavatra miparitaka be dia rehefa avy eo mifampitady dia izany ohatran'ny hoe symbole-ny hoe alaminy tsara daholo ny fiainantsika dia atsangantsika rehefa avy eo asiany ozatra, asiany novotra, asiany hoditra dia omeny fofinaina izy manana izay hery sy fahefana ara-panahy izay hamelona antsika. Dia fahatelo farany ilay finoana. Ny finoana eo indray izany tao amin'ny succès izy ny tenany hoe mila mino aloha tsika midingana voalohany dia mihaona izany dia mino. Dia rehefa avy eo amin'izay izay vao manana fahefana amin'ilay problème iny dia mankasitraka anareo mianadahy iny tompo hatrany. Halleluia amen. Allô? Nandeha ve izy teo? Halleloia. Mankasitraka indrindranao ranabavy marina ty anahy tao anatin'izay fizarana fahatsapana mamy be izay. Andriamanitra manankiray pasoavana maro fitianao dia mitombo ositra sy fahasoavana hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Halleloia. Ao indray izany tsika misy indray ny zara fahatsapana manaraka. Halleloia. Izy indray ary ny ao tsika sary efa niantso teo izy fa voasisika tampoka. Halleloia. Azo aloha ary rehefa ao ary
Angelina Rodriguez. Inona ny azonao ambara anao zao fitenenana? Aleloia, mankasitraka pastera ny amin'ny fitenenana dia manona fetana Jesosy amintsika rehetra dia mankasitraka nareo menadakoa mampahiry be ny tenin'Andriamanitra. Ny tena nakasika be anahy moa dia hoe tsika zany rehefa manoloana ny hoe manina ny fiainantsika tsy mety misokatra mihitsy, tsy miova mihitsy zany dia ny vahaolana aminazy zany dia fihainoana amin'ny fihainonan Jehovah satria ny taolamaina aza nanokatra ny sofiny haino dia velona indray ny fanantenana dia aza manaiky ambaka ny taolamaina tsika fa andeo hiaino feon'i Jehovah ao anatin'ny fihainoana azy mananantsika fanantenana. Dia ny hoe ny olona iray rehefa hitan'Andriamanitra fa tena miroso dia ambariny tsara aloha ny ara-nofiny iny dia midina manaraka amin'izay koa ny ara-panahy dia karakarainy dia asiany famirapiratana ary anehoany voninahiny dia hoe rehefa Jehovah no rehefa Jehovah Andriamanitra no mitodika amintsika amin'ny fiainantsika na maina tahaka ny ahoana na olana tahaka ny ahoana ny fiainantsika izy manana fahefana sy tokony teny farany fa andao ihainoana ny teniny dia atao izay asainy atao. Dia izay no tena nakasika be anahy pastera dia mankasitraka indrindra tahiny Jesosy. Amen. Aleloia, mankasitraka indrindra anao navavy Angelina Rodriguez anatin'izay fizarana fahatsapana mamy be izay. Andriamanitra manaiky pasaonany amaly fitianao dia mitombositra sy fahasoavana fanatra hatrany dia mahireza foana amin'ny azan'ny tompo. Satria pitra olona hafa manaraka indray izara fahatsapana manaraka izy indray ary no manaraka ao. Aleloia. Saloa ary ina fitenenana avy hatrany amin'izay ary raha latojo, inona no azonao ambara, inona ny azonao lazaina anao ny fitenenana? Tany Jesosy daholo tsika rehetra raha betsaka anareo menadata amin'ny toro-teny fa nahafinaritra sady nahakasika. Ny nahafinaritra anahy voalohany ilay teo amin'ilay hoe Jehovah Tompo ianao no mahalala. Izany hoe mizatra marina hoe raha taolana ve dia ahoana moa ny ahatonga an'ireny lasa mbola ho velona nefa olona ny lasa taolana maty dia vovovoka lasa taolana. Fa raha taolana izany sarotsarotra ny inona izany lasa hivadika olona indray fa nefa izay fotsiny tenen'ny Ezekiela hoe Jehovah ianao no mahalala. Dia nakasika anahy tenin'ny pastera hoe Jehovah no mahalala tokoa. Ao amin'ny Jehovah ny vahaolana. Ninona izany problème, ninona rehetra dia aza mikorapaka fotsiny fa Jehovah ny tompony teny farany izy ny manana ny fahefana. Aleloia. Dia tena nakasika anahy koa hoe taolana eo amin'ny fiafarany fiainan'ny olona, maty ny olona dia taolana. Fa nefa eo amin'ilay tapitra eo mihitsy ny olona eo ny afaka manomboka Jehovah. Tena nahavelom-panantenana be hoe ninona izany lalovantsika dia Jehovah tena eo foana tena afaka ny hanomboka zavatra foana Jehovah na taolana io na inona io tsy voarefy mihitsy Jehovah, tena mahery Jehovah. Aleloia. Dia nakasika anahy koa ilay hoe rehefa vonona ny tena hiaraka amin'Andriamanitra ny olona iray rehefa mihaino an'Andriamanitra aloha voalohany indrindra ilaina ny fihainoana an'Andriamanitra fa mahatonga fiainan'ny olona tsy mety ho tafatsangana mihitsy dia tsy mba mihaino an'Andriamanitra mihitsy izy. Fa rehefa mihaino an'Andriamanitra, rehefa mino ny herin'Andriamanitra dia karakarain'Andriamanitra aloha ny ara-nofo. Aleloia. Fanantona ny taolana, nisy nofo, nisy osatra sy ny sisa. Dia tena mahafinaritra koa fa nilama amin'izay ny ara-nofo dia ataon'Andriamanitra indray ny ara-panahy asiany fanahiny dia izay vao tena velona tsara ny fiainan'ny olona iray. Aleloia. Dia nahakasika dia tainy Jesosy daholo tsika rehetra. Aleloia. Mankasitraka indrindra anao raha latojo tanatin'izay fizarana fahatsapana mamy be izay dia Andriamanitra manaiky pasaonany hamaly fitia anao hatrany hatrany dia mahireza foana ny asan'ny tompo. Aleloia. Mbola misy olona izara fahatsapana manaraka. Aleloia. Lasa aloha asiana sary raha efa ao ary raha nampahavisika erika dia ndao mena zavatra ny fitenenana. Inona ny azonao ambara anao ny fitenenana? Tainy Jesosy pastera dia tainy Jesosy ihany koa tsika rehetra dia mankasitraka pastera amin'ny fitenenana dia mankasitraka anareo mianadaty tamin'ny toro-teny androany fa tena mamy be nahakasika na mahavelom-panantenana be
dia ny anahy zany tena hoe mahakasika anazy sady zavatra anankiroa lehibe ny azoko nitsoahana tamin'ny toriteny androany a. Dia ny voalohany ho ilay finoana, mila manam-pinoana tsika raha ohatra ka tianao zavatra eo amin'ny fiainantsika Andriamanitra. Dia ny faharoa tena zavatra ngeza be dia ny fiainoana. Tena fiainonan'Andriamanitra zany tena zavatra lehibe eo amin'ny tokony ataontsika eo amin'ny fiainantsika, satria Andriamanitra afaka manao ny zavatra impossible au possible. Tahaka nyity taolamaina ity zao efa hoe tsy eritreretina hoe izany taolamaina izany hoe dia mbola ho velona. Na i Ezekela raha misalasala dia miteny any Jehova hoe ianao no mahalala. Fa isika zany rehefa miaino an'Andriamanitra dia lasa lavitra be tsika eo amin'ny fiainantsika, tena hoe lasa mandeha lavitra tsika, lasa olona tena hoe manana fahefany rehefa miaino an'Andriamanitra. Dia mila miaino zany tsika, ary rehefa manomboka antsika miaino iny dia manomboka Andriamanitra miasa eo amin'ny fiainantsika, dia manisy endriny ny fiainantsika, dia manomboka mitambatra daholo ny zavatra mikorotana, ny zavatra misaratsaraka teo amin'ny fiainantsika zany dia lasa mitambatra tsikelikely iny dia lasa mitsangana. Dia rehefa tafatsangana tsika dia amboariny indray ny fiainantsika, dia ampidiriny asiany fofinaina, dia fofinaina mahavelona, dia mihetsiketsika. Tafatsangana tsika dia lasa olona tena hoe tena mahafinaritra ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra, satria na dia ny fanahany ary ny toetra ao anatintsika ho azy rehefa tena hoe voakarakara an'Andriamanitra isika. Dia ny fiaina zany mila miaino an'Andriamanitra, fa fiainona azy ny mahalasa lavitra, mahatafita antsika. Dia mankasitraka pastera. Alleluia, amen. Alleluia, mankasitraka indrindranao Rahavavelikanto anatin'izay fizarana-pahatsapana mahampy be izay. Andriamanitra manakaiky pasoavana any mahavitianao mitomositra sy fahasoavana foana hatrany hatrany dia mahereza foana amin'ny asany tompo. Alleluia. Mahery anankiray ary tsika avy hatrany dia to dia aorian'izay tsika dia aorian'izay dia hivavaka. Alleluia. Dia minofinaritra indrindra daholo ary izay rehetra taolamaina, izay rehetra maina dia maina, dia izao maminahany aminao ny tenin'Andriamanitra androany. Tonga aminao ny teny faminaniana androany dia izao mitsangana hanao zava-baovao amin'ny fiainanao ny Andriamanitra manomboka amin'ity androany ity indray. Minofinaritra daholo isika rehetra rehetra. Jesus, you see
Eny tokoa Jesosy malalo, manaovy zava-baovao tokoa ny fiainanay Jesosy. Ndreto zay taola maina mba hanoreno fiainana vaovao zay. Hanoreno fanantenana vaovao, alleluia. Mba tahio Jesosy malalo. Tahio zahay tsirairay avy, ny tanana mahery any momba ny isa-tokantrano isam-batan'olona zay tonga teto androany. Dia amelona indray ny taola maina rehetra ianao. Anisy fofinaina mahavelona vaovao, dia anao depara vaovao indray zay. Misaotra Andriamanitra, misaotra ny amin'ny fahateteran'ny fotoana teto, tsy tapaka ny fandarana no fahasoavanao rery any. Ary dia tena hoe totosa soamatsara ny fizarana rehetra. Ianao anay Jesosy aniraka ny fanainao masina, anondraka zany vozana fafy zany, mba hamoavy za teny aty am-pona tsirairay avy. Aty amin'ny fiainanay, tsy ho very anjavona zany toroteny zany, fa tena hoe aniry aty anatinay dia tena hiboboka ho fiainana mandrakizay. Dia raha ny aja ny misaotra sy ny voninahitra, efa nao hatramin'izay, misaotra Jesosy malalo. Halleluia. Amen. Isika hivavaka ho an'ny firenena amin'izao fotoana izao, dia andao mampandrosotsika ny lalahintsika Jonathan hivavaka amin'ny firenena. Jonathan, anao ny fitenenana. Mankasiraka indrindra ny pasterana amin'ny fitenenana dia araka hivavaka amin'ny firenena ary tsika. Jesosy malala, misaotra betsaka anao Jesosy satria dia voasara teto indray Jesosy ny teninao. Dia tena hoe mampahery anay foana Jesosy ny teny izay zarainao. Misaotra anao ny amin'ny teny izay namanginao an'ireto mpanomponao reto Jesosy androany. Dia ankehitriny Jesosy dia mitondra mbavaka an'izany firenena izany. Itanao Jesosy betsaka ny malagasy tena hoe araka an'izany toroteny izany mety tena hoe miaino anatin'ny fahakiviana, mety efa tsy manana fanantenana intsony Jesosy ny amin'ny fiainana satria mafy ny ady, mandalo ady sarotra, tapitala-kale. Fa ianao Jesosy ny fiainana tsara, ary ianao Jesosy na ny taola maina ary Jesosy dia mbola nomenao hery indray, nomenao aina indray. Izany marika Jesosy fa hainao atao ny zavatra rehetra, ary ianao ny tompon'ny fahefana rehetra Jesosy malala. Dia araka ny toroteny zaraina teo mihitsy Jesosy hoe mety tsy manaraka anao ny olona tsy ahitany voninahitra ao. Dia mba jereo ny fondro malagasy Jesosy mba tena hitodika aminao,
izay tena ao anatin'ny ady satria ianao irery an' Jesosy no vahaolana tsara indrindra, no afaka monzy no afaka miaina amin'ny fiainam-baovao ho an'ireo malagasy indray dia ianao irery an' Jesosy malala dia tena vangio ny fon'ireo malagasy toa any Tompo malala tsara indrindra. Dia misaotra anao Jesosy ny amin'ny fotoana rehetrarehetra teto androany, idera ny voninahitra dia averina ianao satria miendrika anao izany. Aleloia, amen. Aleloia, misaotra indrindra raha Jonathan tanatin'izay vavaka mamy nentinao izay dia Andriamanitra manakam-pahasoavana hoe malefy tianao mitombozy sy fahasoavana hatrany dia mahaliza foana amin'ny asan'ny Tompo. Misaotra betsaka any ranavavitsika Suzelle tamin'ny toviteny dia misaotra betsaka ihany koa ny Sofena koa tamin'ny vavaka fanomboana. Nareo rehetra izay zara fahatsapana, indrindra koa ianareo izay nanao commentaire tamin'ny teny frantsay, tamin'ny teny anglisy ary tamin'ny teny allemand. Andriamanitra manakam-pahasoavana malefy tianareo, tsy adino ianareo izay tonga niaraka tamin'ny teto androany. Jesosy malefy tianareo dia mitombozy sy fahasoavana hatrany, mahaliza foana amin'ny asan'ny Tompo. Ambolosika amin'ny rano Jesosy ka tany Tompo venena soamatsatsy dia rapisolitsika eo neto amin'ny ora mahazatra tahaka izao. Dia mampatoka izay anao afaka mihaino ny akira2.radio12345.com, akira2.radio12345.com. Misy toetrany sy anatin'ny telo amin'ny 9:07 maraina, amin'ny 9:07 alina. Tahita ko daholy tapandriamanitra.